dia ahoana ny fandehany dia ahoana ny fandehany dia ahoana ny fandehany anaranao io fanehoan-kevitra politika maro samihafa eto amin'ny Masy Madagasikara TV. dia ahoana ny fandehany dia ahoana ny fandehany tena mampalaelo anakah mihitsy le izy satria mihetsika zavatra raika dia misy anaran'olona foana tonona, misy anaran'olona foana tonona aza mba manaotra an'izany no tsika ary mampalaelo misy amin'ireo olona miresaka izay nanatrika nomena tombony anatrika n'ilay filan-kevitra ministra mba ahitany zava-misy marinao. Ny zamotel dia naverina ho tantana ny ministère ny tourisme raha tany amin'ny ministère transport par ny intermédiaire ny Sofitrans izy taloha zany hoe hatramin'izay dia ny Sofitrans no nitantana ny zamotel dia miova foana ny zerany fa tsy nentina ahitana fambiazana. Zao izy dia nomena vonjimaiky aloha ny ministère ny tourisme ny tantana azy dia nanome baiko indray filota amin'ilay filan-kevitra ministra hoe jerenareo tsara mialohany ianareo anome fitantanana amindra ny fitantanana tsy hanome ny zamotel fa amindra ny fitantanana amin'ny tsy miankina dia fantara aloha hoe tokotokony ohatrinina marina ny vola ampidirin'io zamotel io. Jereo aloha ny tombana an'izay rehefa hitanareo zay nareo vao midira amin'ny fanaovana ny appel à manifestation d'intérêt fiantsona tolobidy ho an'izay mety ka na ikokobidy ary afaka mandray anjara amin'izany tolobidy zany na iza koa ny hôtel tianareo tononiko eto ohatra iza re bobabitry blue bay reny rehetrarehetra reny reo hôtely rehetrarehetra eto Majunga reo afaka mandray anjara amin'ilay tolobidy mpitantanana avokeo raha ohatra ka mifanantsana amin'ilay vola ampidiriny fanjakana na mihoatra an'izay rehetrarehetra fanjakana tokony ampidirina nomena tsy misy ny filazana atao efa nomena olona zamotel zany hoe tsy mifampitohy mihitsy ary tsy mifampiankina ny resaka zamotel sy kokobitsy aza manimba ny tanànatsika nareo milaza hoe tia Majunga kanefa ny robatinareo ny fisainan'olo Majunga ankahala fandamina ny fanjakana iza indray basodro andamina rehefa fanjakana tsy mandamina iza indray ndo tavandraytsika andraidraikitra rehefa tsy mandray andraikitra fanjakana za mabe ny tanànaka dia garant ny mpampiasa vola rehetrarehetra na iza io ary za zany mipetraka ihany koa garant ny kokobitsy fa tsy hoe rehefa garant ny fampiasam-bola ny kokobitsy satria rehefa hoe mampiasa vola kokobitsy dia tsy misy ny fitsiliana tsy misy ny fanaovana ankety an'ilay zavatra izay nandalo teo anjarany be masy anjarany dokotera anjarany rehetrarehetra tsika ary ny tokony izy ary ny commune dia manana ndraikitra mihitsy ijery an'ireny matetika hoe aiza fahadiovana aiza misy an'izany zavatra rehetrarehetra zany raha ohatra ka sanatrian'izany hoe za matoky ary za mino ny ray aman-drenitsika za mino ny filopina za mino andreo ministra rehetrarehetra reo za mino andreo tompona andraikitra rehetrarehetra reo tsy ireo tompona andraikitra reo mihitsy no apisy ny tsy fampinasa eto Majunga tsy possible zany ampitombo ny asa ary ampitombo ny olona hiasa raha ho ataony ka ampiena indray ve izy fa nisy zavatra lesoka kely tao dia tsy maintsy ahitsy reny lesoka reny ahoana ny afahantsika manitsy an'ireny miaraka anjara ny ministère ny santé anjara ny ministère ny tourisme miara manitsy an'izay lesoka zay amin'ilay orinasa izay misehatra amin'ilay izy donc asory amin'saintsika hoe satria manko misy any zamotel ohatran'izao dia zao tsisy fifandraisana zamotel amin'izao fotoana zao dia ny ministère ny tourisme no mikarakara azy ny fanaovana ny tolobidy ho amin'ny fitantana zamotel mbola tsy nandeha fa nasainy andriamatoa vakio tsara ny ilay conseil de ministre tamin'ny 6 mars 2025 dia ho hitanareo azy hoe aprisina aloha ny ministère ny tourisme andray antanana hoe otrina marina ny tokony vola ho ampidiriny zamotel io dia izay no base ialana amin'ilay appel à manifestation d'intérêt rehefa aveo hoe mba tsy ho ambany kely ny vola alohan izay olona mahazo azy eo amin'ny fanjakana ny zavatra nitakiny andriamatoa filoha zany tamin'ilay izy dia hoe mba tsy ho omena olona amin'ny fitantanana vidiny ambany zamotel raha io valeur zamotel io fa tokony mba mifanatsana amin'ilay ilay heritreretiny mpitantana amin'izao ny vola ampidiriny no omen'ilay olona ao anatin'ilay izy ao
zay zavatra zay a tiako marina manokana. Tamin'ny sisy maritra lasa teo a dia niresaka nakatoavina ny fanoizana ny fitaterana sy ny famoivoizana amin'ny Komoro. Niresahana teo ihany keo ary nitakiany filoha tamin'izany fotoana izany hoe aiza ho aiza tsika amin'ireny fananantsika izay tsy hita lasan'olona ireny, aiza ho aiza ny fanaranan'izy ireny, aiza ho aiza ny fandraisantsika, fandraisana ndraikitry ny fanjakana zany eo anatrehan'izy ireny. Zay no zavatra nresan'ny filoham-pirenena nandritra ny filakevitry minisitra. Tamin'io filakevitry minisitra io dia nabe toromarika ny filoham-pirenena hoe ataovy izay ahafahantsika miady an'ireo fananantsika izay any ivelan'ireo. Ny 14 marsa dia nandefa fampilazana ny tao amin'ny raharaham-bahiny hoe efa ao anatin'ny fandrindrana ny fikarakarana n'ilay volamena tany Komoro ny fanjakana malagasy. Tsy misy fandraisany mihitsy ary eo ny mampalahelo foana hoe maninona no dia zay ovatsika foana ny vaovao rehefa tia azo j'aime marotsika ny Facebook. Tsy misy fandraisany mihitsy amin'ny fanokafana ny fifandraisan'ny Komoro sy Madagasikara, Majunga sy Komoro, ny volamena zay any Komoro. Volamena any Komoro afera hafa. Ny fanokafana ny lalana tia Majunga afera hafa. Tsara marina foana. Fa noho ny fisiany kolera tao a Komoro no nanidina ny sisy tany Majunga tamin'ny fifandraisana tamin'ny Komoro zany zavatra hafa mihitsy zany. Rehefa tsisy le kolera, rehefa miteny ny fanjakana komoriana hoe tsisy ny rehefa miteny UNICEF hoe fa afaka mivezivezy dia sokafana le izy. Tsy manakana ny asa hafa izay ataony tompona ndraikitra hafa nefa izany. Zay zany ny point voalohany izay tsara marina tamin'ny conseil de ministre teo hoe tamin'ny filakevitry ministre teo hoe tsy nisy mihitsy resaka hoe tisy ny fitambony ty fa tena nazavaina hoe atao zay ampisokatra mihitsy satria efa tsisy tsony ilay any Komoro iny fefa milamina iny kolera any Komoro ty. Nandray fanapa-kevitra mikasika an'izay ny fanjakana averina araka izany ny fifandraisana ara-barotra eo amin'ny nosy Komoro sy Madagasikara. Dia ahoana ny fandehany? Dia ahoana ny fandehany? Dia ahoana ny fandehany? Anaranao ireo fanehoan-kevitra politika maro samihafa eto amin'ny Masy Madagasikara TV. Dia ahoana ny fandehany? Dia ahoana ny fandehany?